Araba toboko lafinaritra toboko vavy minitra maromaro ny raha antsika atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo politika dia ny zava-mitranga sy ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny anteny mera-pirenena eny faneho-kevitra maro samihafa izay noentiny izany isany amin'izany moa ny faneho-kevitra nentin-Ramatoa Kristina Razanamaso sary zareo avy eo anivon'ny mapara hoentina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity ny fiaraha-miasan'i Madagasikara sary zareo avy eo anivon'ny Sadek ary ny fanatanterahana ny fivoriam-ben'ny zandarmarim-pirenena etsy amin'ny Toby Ratsy Mandrava ny tontolo politika aloha no hanombohantsika ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity mafapana ny toe-draharaha politika indrindra ny amin'ny lampanatsimbazaza eny sy ny talata voalohan'ny volana tokoa no voatondry ny lalàna anaovana ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny anteny mera-pirenena talatany voalohany amin'ny volana May no anatanterahana izany fivoriana izany araka izany nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fivoriana ity teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena teny Tsimbazaza teny teboka maromaro no isan'ny resahana tao anatin'ny lanona-mpanokafana. Miantso ny solombavambahoaka hiezaka hanaja ny lalam-pandrenana ny filohan'ny anteny mera-pirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy tao anatin'ny lanona-mpanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany ny anteny mera-pirenena androany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy fa tsy misy zanak'ala hafa eto anivon'ny anteny mera-pirenena. Miantso ny solombavambahoaka tsy resy lahatra amin'ny fijoroan'ny bromaritry ny anteny mera-pirenena hiverina ao andapa ny filohan'ny anteny mera-pirenena vaovao. Koa manao antso aminareo solombavambahoaka namana izay mety ho tsy mbola resy lahatra amin'ny fahamarinam-pototra izao lamina misy ankehitriny eto amin'ny anteny mera-pirenena izao. Ny teny mora mahamora harena, ny vola kifanajana mahatsara fihavana. Tsy misy zanak'ala hafa akory. Ny teny mora mahamora harena, ny vola kifanajana mahatsara fihavana. Tsy misy zanak'ala hafa akory fa samy zanaky ny firenena manolo tena hanompo azy isika rehetra. Andeha isika ifanimetana mandrakariva noho ny tombotsoam-pirenena. Ny fahantrana hoy ny filohan'ny anteny mera-pirenena amin'ny fahavalo iraisany ary nilaza izy fa vonona ny ara-iasa ny fahefanam-panatanteraka amin'ny ezaka fampandrosoana ny firenena. Natria Prime Ministre lehibe ny gouvernement Takolo Roger notronin'ny minisitra maromaro ao anatin'izany ny ministry ny Foloalindana, sekretera-panjakana mididiny zandarmarim-pirenena, ministry ny serasera, ministry ny fampianarana no nanome voninahitra amin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena. Ny maro anisa amin'ny solombavambahoaka no nanatrika ny fivoriana ao anatin'izany ny solombavambahoaka avy amin'ny mapara. Ny mpikambana tao anatin'ny bromaritry te androm-panjakana ity teo aloha no any tsy tazana nandray anjara tamin'ny fivoriana. Mariana faharitra 80 andro ny fivoriana ara-potoana voalohany ny anteny mera-pirenena. Anisan'ny azo antoka hodiniana ao anatin'ity fivoriana ity ny programa ankapobeny ny gouvernement ary ny didy volana momba ny anteny mera-pirenena.